Fa iverenantsika kosa indray ny mahakasika ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fanomezana tolotra ireo orinasa mahatsapa fa manana andraikitra amin'ireo mponina manodidina azy. Manao tohivakana araka izany ireo orinasa izay mahatsapa izay fa manana didy amin'ny fanomezana ireo mponina misy eo aminy. Fianakaviana Amanarivo ny latsaka kely eo no notolora ny orinasa Orange Madagascar fanomezana ny fianakaviana izay hita tetsy amin'ny fokontany Akorondrano Andranomahery sy ny fokontany Akorondrano Atsinanana no notolorany Orange Madagascar ny fanomezana amin'ity androany ity. Fianakaviana sahirana miisa 3,700 etsy Akorondrano Andranomahery sy Akorondrano Atsinanana no nitolorany Orange Madagascar amin'ny alalan'ny Orange Solidarité Madagascar akora ilaina amin'ny andavanandro. Tsy adino fa nozaraina rendrina sy vatomamy ihany koa ireo ankizy miisa 5,990 telo hatramin'ny 10 taona. Ireo mpiasa ao amin'ny ity mpandraraha mahakasika ny fifandraisana internet ity no nilatsaka-drapohina nateraka ity asa soa ity. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena izao asa sosialy no sahany Orange Solidarité Madagascar zao araka nambaran'ny ramatoa Josie Randriambeloma. Naompana amin'ny fihavanana, fifampizarana sy fanampiana tokoa mantsy ity hivanim-potoana ity. Nasongadiny Orange Madagascar nandritra ny fotoana araka izany ny soatoavina malagasy tamin'ny alalan'ny firaisan-kina amin'ny maha-orinasa mandray andraikitra azy. Tafiditra indrindra ao anatin'ny herinandron'ny firaisan-kina ihany koa izao hetsika izao.